Miarabantsika tanora rehetra, tanora katolika na tsy katolika manerana ny nosy a. Manolotra anao minitra GMJ. Minitra GMJ o. Manasanao ampifaliana sy ampitiavana anaraka ny minitra ny GMJ. Jean Baptiste, carte d'honneur amin'ny Fomasiny Jesoa, andeha hamonjy ny GMJ Mata, andeha amin'ny fafolo. Félicité avy eo amin'ny fikambanana Masina Feuté fa sokatra anarana andeha GMJ. Willia, fikambana Mizity Fra, anisan'ny mpilatsika tsirapo andeha hamonjy GMJ Mata andeha ny fafolo. Coucou daholo, niany tanora carte d'honneur amin'ny Fomasiny Jesoa, andeha GMJ. Isany Tirapé. Olivier, FTMTK, andeha hamonjy GMJ any Tirapé. Salame, nomena ihany a FTKTF any Ambohidratrimo, andeha GMJ dia manasantsika rehetra andao sy raha tanarana. Stania, andeha hamonjy GMJ Mada any Tirapé, ka magnentiny ny olona zay mbo tsy nisoratra agnaraka mba hisoratra. Ave Maria, Hilary, tanora Mariana Diocèse d'Antananarivo. Za zao efa nanoratra anarana dia magnentana antsika tonga amin'ny GMJ. Agnarako Valeriano Hugo, avy amin'ny fikambanana Masina Pampikry. Dia za zao efa misoratra anarana ho any amin'ny GMJ Antsirabe io dia magnentana antsika rehetrarehetra tanora eran'ny Madagasikara indrindra avy any amin'ny diocèse aviko avy any Port Berger dia magnentana antsika rehetrarehetra zany misoratra anarana fa kely sisa tongavo. Ave Maria, Fabienne, tanora Mariana Diocèse d'Antananarivo. Za zao efa nanoratra anarana tao anatin'ny GMJ Mata. Salama antsika tanora katolika jiaby. Magnentana antsika mba ho tonga amin'ny GMJ zay atao amin'ny taona ity amin'ny 2022 any Antsirabe. Tongavanao any Antsirabe no rendez-vous-tsika. Sy ny tano anarako dia avy amin'ny fikambanana Masina Fampatepetety Madagasikara dia any amin'ny GMJ Mata fafolo izay ny fotoanantsika dia tongavany. Steve ny anarako, avy ao amin'ny fikambanana tanora mpiasa kristiana ao Antanimena. Nanoratra anarana okany Antsirabe amin'ny GMJ Mata 10. Dia manefinareo tanora koa mba nanoratra anarana fa be zavatra tany. Diavy Nomena avy ao amin'ny fikambanana ekipa Roser tanora. Za zao efa nisokatra anarana andeha GMJ dia manasa antsika rehetrarehetra ihany koa hisoratra anarana satria efa kely sisa ny fotoana. Setra avy ao amin'ny ekipa Roser tanora. Manentana antsika tanora namana rehetrarehetra manerana nosy fa vanim-potoana lehibe ho antsika GMJ. Fa avy amin'ny Jeunesse Franciscaine dia manentana antsika tanora rehetra zany izay mbola tsy nisoratra anarana amin'ilay GMJ mba ho avy hanoratra anarana any amin'ny paroasy. Alex Nova amin'ny fikambanana Masina Jute Fra, manentana antsika tanora rehetrarehetra manerana Madagasikara mamonjy GMJ, indrindra io fa mijerena io. Sosia tanora asa kristiana manentana antsika ho avy amin'ny GMJ. Fetra avy amin'ny fikambanana Jeunesse Franciscaine, manentana antsika tanora rehetra manerana ny Madagasikara mba ho hanatrika ny GMJ Mata ny Tena ny fikambanana FET manentana antsika tanora rehetrarehetra mba ho tonga mamonjy GMJ. Tonga fa mahafinaritra be ny any. Ny anarako lafatra avy amin'ny fikambanana Masina carte d'honneur ny Fomasiny Jesoa dia manentana antsika tanora rehetra mba hisoratra anarana amin'ny GMJ Mata 10. Tendry avy amin'ny Jeunesse Franciscaine manentana antsika tanora rehetra hamonjy GMJ dia ataontsika ny Antsirabe. Filatsisa avy amin'ny Aumônerie Catholique Universitaire de Madagascar ho antsika tanora izay mbola tsy nisoratra anarana amin'izao fotoana izao dia manentana antsika rehetra hisoratra anarana sy andeha hamonjy ny GMJ Mata andeha ny fafolo izay atao any Antsirabe. Mihaja avy amin'ny fikambanana Fanely Madagasikara manentana antsika tanora rehetra manerana ny nosy hanatrika ny GMJ Mata 10. Assise Olivia avy amin'ny Aumônerie Catholique Universitaire de Madagascar. Efa nisoratra anarana ve? Aza tara tsony any amin'ny GMJ Mata andeha amin'ny fafolontsika miony. Malalatina ny anarako dia amin'ny Pampikry Madagasikara. Za efa nisoratra anarana amin'ny GMJ Mata 10. Ernestina avy amin'ny Jeunesse Franciscaine manasa antsika tanora rehetra hanatrika GMJ Mata 10. Rafino anarako avy amin'ny fikambanana Masina FET manentana antsika rehetra andeha GMJ. Fampisoa any amin'ny district Ambohidratrimo manentana antsika tanora rehetra izay mbola tsy nisoratra anarana satria efa mihakomotra ny fotoana fahatanteran'izany fisoratana anarana izany. Solitena fanino Madagasikara manentana antsika tanora rehetra izay mbola tsy nisoratra anarana fa izaho zao dia andeha hamonjy GMJ Mata. Fa idena fa fikambanana carte d'honneur
dia manentana antsika tanora rehetra mba hisoratra anarana. Katianany anarako avy amin'ny FET efa nisoratra anarana dia hamonjy ny GMJ Matadisy. Fabrice avy amin'ny FET manentana antsika tanora rehetra izay mbola tsy hisoratra anarana mba hisoratra anarana amin'ny GMJ izay atao any Antsirabe. Copain anarako copain tsy milainy afantarana avy eo amin'ny fikambanana ny tilo Madagasikara manentana ny tanora rehetra ho avy anatika ny GMJ Matadisy any Antsirabe sorata manarana malaky fa efa akaiky dia efa akaiky ny fotoana tongava daholo zalahy. Ok.